Amin'ny fafito amby roapolon'ny volana May ho avy izao na amin'ny herin'ny Rapitso no hiatrika ny Grande Patrie de Madagascar isika spécial fête des mers ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Ny zava-baovao entina amin'ity andiany ity dia ny fananana ny boisson officielle naturaux vokatra malagasy ary rano voajanahary. Tsara dia tsara zany satria ahafahantsika manampy koa ireo orinasa malagasy. Nampivoron'ny mpandrandjara koa izay androany satria ny fihenam-bidy 5% isan-jato no antoky ny Grande Patrie de Madagascar. Napetraka ny fitsipy-dalao anara-maso izay mpikarakara ary manentana anareo mpitsidika koa anao ny fitarainana na fanamarinana raha toa ka hitantsika fa mety misy tsy manaraka an'izany fihenam-bidy izany. Feno tanteraka ny tranohevy 350 stands mahery no hitantsika any amin'ny Palais des Sports ary karazan'entana maro. Tena nomena vahana koa tamin'ity andiany ity dia ny artisanat malagasy izay manana toerana manokana. Raha zany ianao ka te hanome fanomezana ho an'ireny azadino mitsipika an'ireny vokatra malagasy ireny. Ny fisian'ilay boisson officielle satria ahafahanao mahazo an'io vokatra naturaux io amin'ny vidiny tena mirary. Ary koa ny fisian'ilay toerana manokana ahitanao an'ilay entana vita malagasy azo atao fanomezana ho an'ireny.